tonga eto amin'ny fotoana ny famezana indrayntsika rivijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarahana indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra mateviko manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany arsika diditra andindim-baovao izay voango ny mpanao gazetintsika tamin'ity androany ity losamboriny Bianco sy ny mpitandro filaminana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina io ariva io i Ramatoko Lodina Razay Mamonjy mpanolotsaina ny filoham-pirenena hatreto dia tsy mbola fantatra mazava ny antony ity fisamborana ity fa ary ny fanazavana izay voaray dia toy ny raharaha efa nampanatsoana azy teny amin'ny biro maleotena miady amin'ny kolikoly izany mbola hoentina amintsika eo ty moa ny tasary mitatitra izay fisamborana ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena ity izay fa ivadika eo amin'ny pejim-baovao afaloha isika nisy zabotsy tolakandro teo dia sarony avy eo amin'ny faditseranana Mamory Vato ny zanatsokatra 20 saika ahondrana tsokosoko ho an'ny Hong Kong tao anatin'ny set de table ary ny fony scotch sy carbone izy ireo mitohy ny fanedidinina mikasika izany raharaha izany amin'izao fotoana izao araka ny vaovao izay voaray io jerentsika indrindra ary ny sary misy sokatra misy 20 tratra teto amin'ny bureau Mamory Vato 14 many afatara anazy moa zany ny fomba nanaovan'le olona le saika andefasana le zay no natsoina zany hoe tentative na exportation sans déclaration na marchandise prohibée chef de table no déclaré en rafia et à double paroi ohatran'izao le izy moa zany dia misy carbone menamenamena dia natsofina tena menamenany teny ireo sokatra ireo zany rehefa araky ny nazatra manao visite ny agent douane eto amin'ny bureau zany dia rehefa nanao visite izy zareo dia nasapa hoe misy zavatra mivaingam-baingana dia rehefa mitsokafa nantatahana le sopla zany arafia anatin'izao rehefa ny saina dia roapelopolo zany totalin'ilay izy ireo dia eo am-piandrasana eo am-panaovana fanadihadiana zany hoe iza no tena tokony izay hatramin'izao